ny malala n'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Vavaka sika misaotranao zay ry rany ainy an-danitro no nanomezanao anay izao herinandro vaovao zao, dia ampanontro tsara ty anatinay ny teninao mazonay miezaka trany ho amin'ny fahavononana ho amin'ny asa tsara rehetra sy teny tsara rehetra, dia omenay indray koa ny fanano masona tompo aizanay mandray tsara ny teninao azy eo tokotrao anay misy tokantrano sy sambatan'olo amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofa naovana izany vavaka izany. Amen. Ny Isaia 40:7 no anjara mofinaina ao antsika amin'ity alatsinainy 17 Mey ity. Isaia 40:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ny mpanompo izay tantanako, dia le voafidiko sady sitrako ny foko, napetrako tao aminy ny fanahiko, amoaka fitsipika ho anjetilisa izy, tsy antsoantso izy na anandratra ny feony, nanao izay andrenesana ny feony eny an-dalana, tsy ho tapahany ny volotara torotoro ary tsy ho vonolona ny jiro manetina, amoaka izay terahany tokoa izy, tsy ho reheka na ho kivy izy, mandrapanoro ny rariny amin'ny tany ary nosy ny andro ny lalàny. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Isaia dia misy le antsoina hoe firana nataon'ireo mpanompon'ny Jehova. Anankiray amin'ireny ty Isaia 40:7 ty, izay mamaritra ny iraka ampanaovan'izany mpanompon'ny Jehova zany. Eto dia zao no lazainy Isaia mpaminany makasika an'izany mpanompon'ny Jehova zany. Indro ny mpanompoko izay tantaniko, dia le voafidiko sady sitrako ny foko. Mpanompony efa nitantaniny ary mbola tantaniny lay nofidiny satria tena sitraky ny folo. Riavana zany no iraka ampanaovina an'izay mpanompon'Andriamanitra. Ary tsy hitan'izany ihany fa hatateraka ny teniny hoe tenin'Andriamanitra hoe tsy ho tapahany ny volotara torotoro ary tsy ho vonony lanjiro manetiny. Eo amin'ny andininy 3 tapany voalohany misy izany. Hoe tsy tapahana volotara torotoro. Ny volotara moa dia karazana volontsangana, efa torotoro izy iny dia tsy mety tapaka mihitsy satria heverina tahaka izany koa izasy ianao, izay vizanony fahaseranana ny zava-misy aty amin'ity zao tontolo zao ty, tsy avelan'Andriamanitra ho lavo isika, tsy avelany ho faty, fa mitady fomba rehetrarehetra izy hahavelona atsika. Zany rahateo moa natokavan'i Jesosy tsy hamelany ho faty ny voatantsika sika, fa ataony izay hananganana atsika hanana ny fahavelomana ao aminy, ka hajory tsara sika amin'izany rehetra izany. Lazainy tokoa hoe tsy ho vonony lanjiro manetiny. Fantatsika tsara fa efa tsofina ny jiro labozia, dia mbola misy jiro kely mirehitra kely izay ohatra menamena kely izay dia manetona ary manipotra misy ilay entiny. Nefa anaty izany azy mitady fomba rehetrarehetra koa Andriamanitra, tsy miala nenina amiko sy aminao fa tsy avelany ho faty ianao na dia misy hazavana kely ao anatikeo sy ao anatinao dia tiany zany mitratra n'ilay hazavanao amin'ny Kristy, dia lasa niaizina ary tonga ny mazava lehibe. Kristy tsy mamela ny jiro sy ny jironao ho faty,
fa hitondran'ilay fahazavana ao aminy. Izy raha teo moa ilay fahazavana ao an'izao tontolo izao, ary izay manahaka azy tsy mandeha maizina. Jesosy Kristy ilay mpanompon'Andriamanitra efa nividiany anangana sy anangana anao ary atonga anao ahita ilay mazava lehibe sy ho velona amin'izany mazava izany. Ny mazava rahateo moa dia mandresy ny aizina, ary ny mazava dia manambara ny fiainana, ny aizina dia manambara ny fahafatesana. Tsy hahavelan'Andriamanitra isin'izao fahafatesana lehibe izao sasanao fa mitody eo amin'i Jesosy Kristy ilay tompon'ny fahavelomana sy tompon'ny fonao, ary mahatonga ny fonao anatanjaka ary tsy arovonairavana fahazemina amin'i Jesosy Kristy. Na dia maty azy izy dia velona indray, ary zetra velona ka minazy dia tsy ho faty fa nana fiainana manakizay. Ko amin'ity androany ity efa tonga Jesosy Kristy, lay tsy mamela anao tototo na resy tosika izao fahaseranana izao fa manangana anao ary mampizoga anao ary mamena anao ilay aim-baovao, satria ny tenin'Andriamanitra dia ainao an'izay mahazo azy, tondra fahasalamanao amin'ny nofo rehetra ary masitrana ny aretina rehetra. Fa amin'ity androany ity atokizy Jesosy Kristy, atony izy raha teo koa nefa niteny hoe makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatra sy mavesatretina, fa izany mame ianareo fijanona. Dia marina amiko sy aminao ane zany ka ho tsaronao anay fa tsy havelan'Andriamanitra resy tosika izao fahaseranana izao ianao, ary tsy havelana ho faty ianao fa atsangany indray rehefa mino azy satria Jesosy rahateo rehefa nanganana maty sy fiainana, izy mananantsika fiainana ary ananantsika be dia be. Fa namasana ane mpahatsiaro izany ao am-pontsika ka tonga antsika hery androso hatrany ao amin'ny fanaranan'i Kristy. Amen. Misaotra anao zay raha eo noho ny amin'izany teny mamy izany, fa efa nanirika ny mpanomponao tokoa ianao dia Jesosy Kristy ilay novidinao sisitraky ny fona mibitra. Tianao zay mba handray azo am-po, mba handesenay ny fakiviny, ny fatosana, eny mitrangan-javatra rehetra miseho izay mampahory anay ary mampirafiravitana aminay. Nga zany ihany fa tonga mihitsy ianao Jesosy mba anangana izay maty ny foatana ary indrindrindrindra ampazava ny sainay, satria ianao ilay mahazava lehibe izay tonga amin'ity m'izao tontolo izao ity. Dia aza vela andrindrina ny fompananay ane izay izay anjakany zany azavanao zany Kristy eo, ary aza vela koa izay tsino fa izay minanao dia manana fiainana manakizay. Dia sitrakai ny ary hivavaka hoe rainay izay mian-danitra, amasina ane ny naranao, mitonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Mino an'iny anina sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka na amelana izay meloka taminay, izay mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ane zao tsodrano izay tononona amin'ny anarana iray zanak'Arifana masina izao, raiso amin'ny finoana sy fanantenana zany tsodrano izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra ny Jesosy tompontsika mpiandro lehibe miala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena manakizay, izany hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay kasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ane ny voninahitra manakizay. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.